fa entitra ihany koa ny syndicat ny ala sy ny ingénieur ny ala ary ny fikambanana alliance voire gasy omaly manoloana ny fomba fitantanana ny ala ataon'ny fitondrana voaresaka manokana tamin'izany rehefa tsy misy mihitsy ny vahaolana dia ny fanjakana no ahina manao fanondranan'andro amena hoy ny fanambarana nataony dia isan'ny nomarian'ny syndicat moa ny firaisamonim-pirenena ny fomba nanesorana ny tale général ny ala teo nisy ny ampamoaka nataony Andriamatora Kotinirina Aimé Joseph hoe notsika aloha zay afatsika ihany koa mitarika ny ady hevitra. Dia alohalika nambabo tamin'ny nanalana ny directeur général ny forêt. Tsy nisy adisona nataon'le directeur général ny forêt nefa ny delazaina fa saingy anao exportation illicite de bois de rose. Ny zavatra nivoaka tao Tuiliara dia nidéclarena hoe coton. Ny nyain'le Andrimbibely izy dia zay vao zay hoe mazevatra be tsy mba coton zany fa hazo. Tsy nisy taratasy mihitsy zany avy amin'ny forêt amin'io le resaka atao Tuiliara io tsy mbola nisy autorisation d'exportation zelan'izay fa nataony directeur général rehefa zavatra tsy misy rehefa nalana baraka ohatr'izay zany tsy tenay fa tsy hoe mifanalana olo esorony le olona rehefa esorinao fa azalaina baraka fa rehefa tena zoina zany izy dia efa nanomboka tamin'ny affaire Bekasy izy io Bekasy zany no nitereny directeur de cabinet hoe anao fitorino fa raha tsy manomeraka fitorino nareo tsy misy azo atao tsisy azo ny be anko atao manentsy an'izy io dia nanometsaka le directeur général zavatra nisy tomboky amin'isy izy ny nampanao an'io izy directeur de cabinet izy ka nieritreritry le ministre tamin'ny voalohany directeur de cabinet tany primature dia milazy hoe fangainao baiko ny any primature fa tsy ataon'ny ministre ka directeur de cabinet anao no nanao an'io androtriny azy zany dia vetsany dia nidimozena ny directeur de cabinet iny tsy miperaka teo ny resaka fa ny tany présidence ny conseiller spécial ny présidence zany Ramatoa Nicole Andriamanarivo dia nipetry ny directeur général io zany raha zako sao tsy mahavita ny asura zany ataon'izany satria bedesina hoe izy ny nampanaonao ny fitina sy ny karazany io anna dia niteny izy hoe olo-pirenena ka raha vao mandika lalàna dia tsy maintsy samboriko tsy olo-pirenena ianao izy olo-mpanjakana na olo-pirenena olo-mpanjakana dia tokony anaraka anna daholo ka zay moa izy tsy maintsy mijery politika fa zay tsy maintsy manao politika dia tsy maintsy manao politika ianao tsy azonao terena anao politika anao zany ny teknisiana dia zay ny tena nahatonga le fanalana directeur général ka rehefa nataonao zay dia lazao mazava hoe zao ny nanalana azy fa aza lazainy hoe saingy anao exportation sitapon afa baraka anie zay amin'izany satria zay zany tsy havitan'izany mihitsy raha ingénieur forestier zany